Ato amin'ny bokyny Josoa toko fahatelo ny andininy fahadimy, Josoa toko fahatelo andininy fahadimy no vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Josoa toko fahatelo andininy fahadimy, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Vaky ny teny manao hoe: aroa Josoa tamin'ny olona manamasina ny tenanareo, fa rapitso dia anao fahagagana eo aminareo Jehova. Vakitsa ihany koa ny Matio toko fahadimy andininy fahavalo. Bokin'ny filazantsara Matio toko fahadimy andininy fahavalo, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: sambatra ny madioam-po, fa izy no ahita an'Andriamanitra. Raha mety pastera dia aloha averina vakina daholo izy anankiroa, averina vakina kely dia mazava tsara Ny mihitsy. Matio toko fahadimy andininy fahavalo, mivaky toy izao manao hoe: sambatra ny madioam-po, fa izy no ahita an'Andriamanitra. Vakitsika ihany koa ny Josoa toko fahatelo andininy fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy, mivaky toy izao manao hoe: aroa Josoa tamin'ny olona manamasina ny tenanareo, fa rapitso dia anao fahagagana eo aminareo Jehova. Alleluia. Ianaritsika androany ny mahakasika ny kristianina anankiray na mpanompon'Andriamanitra anankiray mba hitondra fahombiazana ho aso anao ny fanompona izay ataontsika. Tsy sanatria akory hoe lasa mpivavaka fotsiny ianao amina atoko-pivavahana anankiray, niala tany amin'ny zokony ianao dia niditra amin'ny fiangonana zandrina, niala tany amin'ny zandrina dia niverina any amin'ny zokony. Fa ny fanontaniana ho valintsika androany dia izao: mivavaka eto amin'ity toerany ity, inona no ataoko mba ahomby, mba ho kristianina mahomby, mba ho mpanompon'Andriamanitra mahomby, mba vahoaka an'Andriamanitra tena mahomby rehefa hivavaka ihany. Za rehefa nandinika ny Baiboly dia izao: tsy misy mihitsy ny sakana ahatonga ny olona anankiray ahomby eo anatrehan'Andriamanitra. Izy ny maniry mba tena hoe mba ahomby zany. Tanao fa 70 isan-jato zany, misy 10 isan-jato ihany eo manahirakirana. Iza tsara hoe mino fa tsika rehetrarehetra dia tia hitana izany atao hoe fahombiazana izany. Ovakitsika ihany aloha ny andalatsoratra amin'ny anankiray Paster Alvarez eto amin'ny Samuel voalohany toko 10 ny andininy fahenina. Samuel voalohany toko 10, Samuel voalohany toko 10 ary ny andininy fahenina, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary latsaka aminao ny fanahin'i Jehova, ka hiara maminany aminy ianao, dia ho voaova olom-baovao. Ary rehefa tonga aminao ireo famantarana ireo, dia ataovy izay azony tananao atao, fa Andriamanitra no mombanao. Ny andininy fahasivy. Andininy fahasivy: ary raha vao niodina niala tamin'ny Samuel izy, dia nomen'Andriamanitra fo vaovao, ary tonga avokoa andro izay ihany ireo famantarana rehetra ireo. Alleluia. I Saoly mpanjaka izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Samuel ho mpanjaka teto no resaka. Saoly dia mitovy amin'ny olona rehetrarehetra ihany, mitovitovy aminao, mitovitovy amiko. Taranak'Israely. Dia indray andro rehefa nangataka mpanjaka ny zanak'Israely, dia i Saoly no nofidiana. Ary ny fomba nisafidianan'Andriamanitra azy
dia tena mahagaga tokoa fa tsy hoe i Saoly tao anatin'ny fiainany milamindamina, tsy hoe nilamindamina ny fiainan'ny Saoly dia natsoan'Andriamanitra izy, tsy hoe netinety ny fiainan'ny Saoly dia natsoan'Andriamanitra izy, tsy hoe i Saoly no tsara tarainy ohatry ny olona rehetra dia nantsoan'Andriamanitra izy. Fa raha vakintsika ny Baiboly dia i Saoly teto dia tao anatin'ny olana tena faran'izay goavana, satria very ny boriky ny rainy, le boriky resahana eto moa zany tsy hoe le boriky tany fanaovana trano akory, fa le boriky resahana eto dia karazana fitaovam-pitaterana anankiray, raha isitsika ohatry ny hoe camion anankiray izy io, ka le izy camion maromaro, dia very ireo fitaovam-pitateran'ireo, olana be zany. Dia rehefa very reo dia ny raha indray izy manao hoe mandiany ianao mitady an'ireo, dia voalaza amin'ny Baiboly fa nandeha lalana atelo na nandritra ny 3 andro sy 3 alina i Saoly nitady ny boriky ny rainy fa tsy nahita. Taty aoriana lany aika i Saoly dia niresaka tamin'ireo zatovy niaraka taminy izy manao hoe aiza moa no misy ny mpaminany, aiza no misy ny mpahita, ho antanitsika hoe ny lalana tokony alehantsika. Dia niona tamin'ny Samuel ry zareo reo, ay Andriamanitra tamin'ny fotoana io, Saoly zany anio mirotoroto hoe aiza ny tanany boriky, aiza ny tanan'izao, ay Andriamanitra ty efa manomana hoe io firotoroton'ny Saoly io zavatra sarotra mahazy an'ny Saoly io no lalana iatsoka azy ozy Andriamanitra mba ho tonga ho mpanapaka eo amin'ny Israely oloko. Io firotoroton'ny Saoly sy fahaverezakevitra teo amin'ny Saoly io no fotoana anankiray nanendren'Andriamanitra azy sy nansoran'Andriamanitra azy ho mpanjaka. Jereo nareo tsara ny fomba fiasan'ny tompo misy olona tian'Andriamanitra tonga eto amin'ity toerana ity, andova fahasoavana sy fitahiana be mihitsy ianao nefa amin'izao fotoan'izao manaintaina ny nofinao, marary ny nofinao, ianao nefa amin'izao fotoan'izao misy feo miteny aminao fa enim-bolana sisa omenanao dia ho faty ianao. Amin'izao fotoan'izao dia misy karazan'olona eto amin'ity toerana ity very hevitra sy tena mitady hamoy fo, vaovao mahafalina zako aminao androany fa io no antson'Andriamanitra ho anao, io no kofehy hitaritan'Andriamanitra anao, atonga anao ho mpanapaka ny lovan'i Jehova. Aleloia. Izy no tena mahatsiaro mihitsy hoe mandalo olana sarotra mihitsy tonga eto androany. Mba tsakanako hoe tanana ohatrany hoe marary ianao na mandalo olana sarotsarotra, mitsakana hoe nareo reo hoe hitanao aza mipetraka mihitsy aloha mitovitovy amin'ny problème ny Saoly ny problème nareo reo, mitovitovy amin'izy hoe Saoly io olana zay nahazo an'ny Saoly io no natonga azy niona tamin'ny Samuel, ary rehefa niona tamin'ny Samuel izy dia ozy Andriamanitra hosoro mpanjaka i Saoly, androany ny fanahy masina ihany koa, dia hanositra anao ho mpanapaka ny lovan'i Jehova. Aleloia. Androany ny fanahy masina dia hikasika anao, tsy hoe hanafaka fotsiny ny olana zay mahazo anao io, tsy hoe hanafaka anao fotsiny, fa misy teny fikasan'Andriamanitra be dehibe ho taterahan'ny tompo aminao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia. Mazaho toerana. Inona nefa ny zavatra nitranga rehefa tao anatin'ny problème io Saoly dia nisy feo an'Andriamanitra ny teny taminy, ny teny manao hoe ny fanahin'i Jehova hilatsaka ao aminao dia ho voaova, na hoe ho vaina ho tonga olona vaovao ianao. Zay ny fipetra voalohany, ho voaova na ho vaina ho tonga olona vaovao ianao. Mpanompon'Andriamanitra maro ary kristianina maro no mametra-panontaniana manao hoe nahoana izahay no tsy valian'Andriamanitra vavaka, nahoana izahay
no to tahaka ny tsy henon'andriamanitra ny fitarainanay. Nahoana izahay no efa mba mikely aina ihany fa to tahaka ny tsy valian'andriamanitra vavaka. Jerenareo tsara eto amin'ity andalatsoratra masina ny vakitsika teo ty, na dia efa voaositra ho mpanjaka azy Saoly teto, efa nanarahana ilay dilito fanosorana fametrahana azy ho mpanjaka izy teo, efa vita ny dinidinika tamin'ny Samuel. Mbola nisy zavatra tsy maintsy nambaran'Andriamanitra hoe hovaina aloha ny fonao. Ahoana tsara ozy izy? Tsy maintsy atao olom-baovao ianao. Zay le volazan'ny tenin'Andriamanitra vakitsika teo manao hoe fa sambatra ny madio apo fa izy no ahita an'Andriamanitra. Za nisy fotoana fantatry ny toe-poko, dia nisy fotoana tsapako hoe nanana toe-po ratsy aho, ary io toe-poko ratsy io na dia efa mpanompon'Andriamanitra za dia henoko ihany ohatrany mbola namatotra le izy. Misy toe-po nolovainao tany amin'ny ray aman-dreninao, dia i toe-po nolovaina tany amin'ny ray aman-dreny io tsy voatery ho ratsy daholo, fa be dia be zavatra tsara nolovaintsika tany amin'ny ray aman-drenitsika. Fa misy toe-po hafa mihitsy, dia za tsapako mihitsy hoe nandova toe-po somary hafahafa zay aho. Zao ny zavatra tsapako. Rehefa tao anatiko io toe-po io dia henoko ihany hoe miantso an'Andriamanitra fa ohatrany tsy valiany vavaka za. Arakaraky ny antsoko azy, misy fotoana ianao manao alim-bavaka, misy fotoana ianao manao fifadikanina, misy fotoana ianao manao zavatra maro ho an'ny tompo, fa tsapanao hoe ohatrany tsy miaino Andriamanitra. Hoe fa maninona ary Andriamanitra no tsy miaino? Dia tadidiko tsara mihitsy, narary mafy aho. Naninona hoe narary? Rehefa marary zany ianao misy fotoana tsy afaka mihetsika ianao eo ambony fandriana, dia tao anatin'io aretina nazo anahy io no nahitako mihitsy hoe misy toe-po ohatr'izao ato anatiko ato, mila amboariko. Zany hoe rehefa eo ambony fandriana dia misahatra manako tsako anao mihitsy hoe amboary ty, amboary ty, amboary ty, esory ty, ongoto ty. Za mitantarika aminao zany fa za tsy miresaka mompa anao fa za mihitsy niresako aminao. Dia tao anatin'ilay karazana aretina io dia efa misy seho manao hoe ianao hofaty, 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 hofaty ianao. Fa henonao koa ny tompo manamboatra anao hoe amboary ty, esory malaky ty, esory ty, zao. Ianao raray manana toetra ohatran'izao nefa ianao mpanompoka, esory ty. Dia manitsy Andriamanitra ary ao anatin'ilay fanamboarana dia heninao misy zavatra miala, misy zavatra miala, misy zavatra miala. Dia taty aoriana zao ny zavatra tsapako. Rehefa niaika teo anatrehan'ny tompo hoe tompo, misy toe-po ohatr'izao tokoa ato anatiko ato, dia nanomboka ohatrany nandrezatra zay aho, mandrezatra. Tanao zany anao mandeha anao ny andalana dia dia misy olona manontany fa manino ianao mandrezatra? Dia ianao moa ve hiteny manao hoe misy zavatra mivoaka? Fa mandrezatra fotsiny ianao. Dia rehefa tsapako izy mivoaka tsikelikely, voaka tsikelikely, dia henoko mihitsy hoe zany marina le atao hoe miova fo. Alleloia. Hitanao, misy zavatra indraindray apetraka Andriamanitra eo anoloanao, vatolampy be, tsy hitanao tsony hoe ahoana ny fomba ioarana an'io. Tsy vitany manam-pahaizana ny manala an'io, tsy vitany ray aman-drenao ny manala an'io, fa ianao sy Jesosy no mifanaraka amin'io. Dia zao no teneniko aminao androany, resaka toe-po mila miova dia hanovanao Andriamanitra. Misy zavatra ahitsinao sy amboarinao dia miova io amin'ny anaran'i Jesosy. Olazaiko aminareo le izy, reto ny zavatra tokony hoe esorina ao anatin'ny fotsika ao. Dao ny amaky tenin'Andriamanitra tsika, Kolosianina 3:7. Eo amin'ny andriny ny 9.
Kolosiana toko fatelo nandiny favalo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny esory koa izo zavatra rehetra izao dia fahatezerana, fiafinafonana, lolo-po, fitenenan-dratsy, teny mamenatra avy amin'ny vavanareo, aza mifandainga ianareo, efanarianareo ny toetra taloha mba amin'ny asany, ary rehefa notafianareo ny toetra vaovao izay avaozina ho amin'ny fahalalana tsara arak'izay nahary azy. Zay osy izy ny baiboly eto fa ankehitriny dia esoriko zao rehetra izao: fahatezerana, fiafinafonana, lolo-po, fitenenan-dratsy. Raha tsoriko ny resaka dia ohatry hoe zay zavatra rehetrarehetra toe-po ratsy ao anatinao ao dia io no barazy sakana ratsy tsy ahafahan'ny valim-bavaka midina. Aleloia, aleloia. Osy izy mivoalaza ny tenin'Andriamanitra mivakitsika teo: manamasina ny tenanareo fa rapitso anao fahagagana eo aminareo Jehovah. Miresaka aminao tsy resaka fahamasinana ivelany aloha ny resaka eto, fa resaka fahamasinana ao anaty, zany hoe lay toe-po. Manahoana ny toe-poko eo anatrehan'Andriamanitra? Manahoana ny toe-poko eo anatrehan'ny rahavaviko, eo anatrehan'ny rahalahako? Manahoana ny toe-poko eo anatrehan'ny ankohonako? Dia ozy izy mivoalaza ny baiboly: raha misy an'izany toetra hafahafa zany, tsy fahamasinana zany, dia esory, lolo-po, fiafinafona, navinavina, frériana, fiatsaram-belatsia, toetra tsy mendrika rehetrarehetra ongotana ozy ny voalaza amin'ny baiboly. Aleloia. I Saoly rehefa nofidian'Andriamanitra ho mpanjaka, na dia nosoran'Andriamanitra azy, dia izao tsy maintsy novaina aloha ny toe-pony. Aleloia. Hitanao, misy amintsika reto manana toe-po miavinavina, mety manana toe-po masika, manana toe-po tsy mahay mamela heloka, manana toe-po manambonimbony tena na manambanimbany, misy toe-po manao tsinotsinona ny hafa, manana toe-po henonao mihitsy hoe toe-po ratsy mihitsy ao anatinao ao, nefa ianao efa mpanompon'Andriamanitra. Dia ampandalovon'Andriamanitra ohatra karazana ady mihitsy ianao amin'izao fotoana izao. Asosan'Andriamanitra ao anatin'ny ady. Ny antony andefasan'Andriamanitra anao ao anatin'izany ady zany dia hanamboaran'Andriamanitra anao. Satria ny olona riava na andova ny fitahian'Andriamanitra dia ny olona niova fo, manana toe-po tsara. Aleloia, aleloia. Jereo ane, misy fotoantsika mangataka zavatra eo anatrehan'ny Tompo, dia milasitsika manao hoe: Tompo, omeo vola 1 milliard, omeo 500 millions. Fa ny fanontaniana mipetraka dia izao: manahoana ny toe-ponao eo anatrehan'ilay 25 millions na eo anatrehan'ilay 5 millions? Manahoana ny toe-ponao? Zakanao ve? Raha manana vola ianao 5 millions dia ataonao inona? Manahoana ny fomba fitantananao an'io, ny toe-ponao mitantanan'io eo anatrehan'ny Tompo? Ianao nefa angataka amina miliara, tsy ny miliara tompoko ny tsy misy ao anatrehan'Andriamanitra. Omen'Andriamanitra atsika ny miliara, omen'Andriamanitra anao ny miliara. Feno famelohany ny andatsahan'Andriamanitra n'izany, mitaky toe-po vonona. Aleloia. Fanoharana kely efa nentsika teto foana ny hoe: jereo ane, raha misy zazalahy kely anankiray 10 taona ohatra, manana fiarakodiny ray aman-dreniny, dia hiteny io zazalahy io: dada, meo anay ny lakilen'ny fiarakodia fa dia ho any atao masina, omena sa tsy omena? Dia raha tonga daholo ny mpiray tam-po amin'ny zazy io, dia hiteny eo amin'ilay rainy manao hoe: dada, fa maninona kosa tsy omenao azy ny lakile? Mangataka aminao zay, marina mafy, asandratra ny tananay, omeo azy ny lakile, omeny dada sa tsy omeny? Satria le dada maninona? Saina sady mandinika ny endry. Ary raha tonga ny reniny zazy io, anampy an'ireo zanany rehetrarehetra io, hitarainy eo amin'ilay dada manao hoe:
fianao ve rangaty maninona tena tsy tia zanaka mihitsy ianao lakileko zanaka ao anio meo anazy ny lakile omena sa tsy omena ary tonga daholo ny fianakaviana ambany avany ambany vohatra rehetrarehetra angataka an'io lakile io miaraka amin'ireo fianakavian'ireo miaraka amin'ireo zanaka ireo omeny dada sa tsy omeny satria ny antony dia izao fantany mihitsy hoe zanaka io fantany mihitsy hoe tiany io fantany mihitsy hoe mendrika nomena fiarakodio fa saingy izao miandry amin'ny fotoanany ny antony dia izao tsy mbola mazaka an'io izaza io na nytoe-batan'io na nytoe-pon'io na nytoe-tsain'io na nytoe-panahyn'io tsy mazaka an'io dia ohatr' izany mihitsy raha lasanambavy hitanao io zavatra nangatahanao eo anatrehan'ny tompo tena sitraky ny tompo a ny anomezanao an'io fa ny fanontaniana mipetraka ary dia izao zakanao ve raha omenanao zakanao ve raha omenanao raha omena 1 milliard ianao zakanao ve ataonao inona gamany ny sasany raha androany no omena 1 milliard tonga dia mandana mividy kokahaka telo asio biscuit 18 efatra nanava avy eo mividindray tsy kinaky izay moa la izy tonga dia mihinana tsakijanona mihitsy mihinana tsakijanona Andriamanitra mijery ny toe-po melohany ny andefasana fitahiana ao anatin'ny tokantrano ny olona anankiray ary izany matokana amin'ny teny aminareo zay hoe zava-miafina anankiray mahomby raha lasanabavy eo amin'ny lafi-piainana ny fanovana ny toe-po alleloia raha vao toe-po tsy mahazaka fitahiana dia lazaiko aminareo fa tsy ho tafavoaka mihitsy misy mpanompon'Andriamanitra anankiray eto dia zao no tenin'io rahalahy io mantsy anahy zaho izy nisy fotoana notahian'Andriamanitra 2 taona lasa zay eto miara-mivavaka amintsika eto le rahalahy 2 taona lasa zay pastera dia nandritran'izay 2 taona zay a rehefa nandray fitahiana le rahalahy dia zao no teniny adiniko pastera izy tsy hoe adininy fa tsy momeko izy ny ampafolo-karena ho an'ny tompo dia le voadiko teo anatrehan'ny tompo rehetra izy tsy sinonerako daholo dia nanomboka teo no natsapan'le rahalahy zany hoe nanomboka rava ny fiainany rava 2 taona lasa zay nanomboka ny bebaka teo anatrehan'ny tompo dia mangatabavaka isanandro sanandro tsy haiko ray volana lasa zay ny valy ny vavaka nangatahany teo anatrehan'Andriamanitra rehefa nanamboatra ny toe-pony izy nanandroatra ny toe-panahiny izy dia ny valy le vavaka dia zao no teniny voalohany ny ampafolo-karena ho an'i Jehovah pastera ozy a omeko tsy haiko ny ampafolo-karena nomeny teo 32 millions 130 millions izay narotsany teo dia izao za nomeny vola zay dia ity vola tio sy pastera zarao amin'izay pastera rehetra hitanao tsy haiko nisy pastera 5 lanka amin'izay tamin'izay niona teo fa zay niona tonga araka ny teniny sy netaetany le rahalahy dia zao ny fijoroany vavolombelona hitako amin'izay pastera ny fahadisoko rehetrarehetra fa tsy amerina ny lasa tsony a dia ozy aho hoe ho tahin'ny tompo ty rahalahy ty fa tena niova marina izy alleloia hitanareo misy amintsika ireo a itoe-ponao io no nasan'Andriamanitra iova dia mirotsaka ny fahasoavan'Andriamanitra raha lasanabavy malala misy zavatra kamba nangatahanao hatramin'ny elatsy ny valy misy zavatra kamba nirinao ela be mihitsy fa mandrakitiny androany tsy mbola tazana misy toe-po tian'Andriamanitra ho arovanao aminao tian'Andriamanitra hovainao aminao dia omen'Andriamanitra anao io raha ianao manana toe-panahy tonga dia mirehare vao mahazo kely 100 millions dia iny ianao fa midehaka vo 100 millions ny azonao dia miovy ianao dia na ny mivavaka ary ianao fa tsy mandoalika tsy ny fifamapakatra tongotra amin'ny loalika ohatran'izao Andriamanitra raha ny tsara indrindra zay ny an-danitra bon oh hallelujah j'espère que manomboka ohatra ny lasa miteny frantsay tampotra zany efa hatramin'izay tsy miteny frantsay ozy ny tompo manao hoe vo 100 millions ny azonao dia jereo ty fihetsikao jereo ty gestanao hitanao hovaina ny toe-ponao dia hirotsaka mivatsavatra ny valibavaka
la zao ny wakatrinao mila miova ny toe-po. Aleloia, aleloia. Tsy hoe azoko ny valim-bavaka dia iny afa tsy mahavavaka tsony. Tsy hoe azoko ny valim-bavaka dia iny afa tsy tonga mivavaka tsony. Tena tsy mety io a, fa ovay toe-po io. Aleloia. Andao averentsika vakina le andalatsoratra masina anankiray teo a, amin'ny bokon'ny Josoa 7:1-5. Na dia fahinao aza dia ovakitsika milamina tsara satria misy afatra lehibe izay tiany tompo ampitaina ao anatin'izany teny izany Paster Alvarez. Josoa 7:1-5 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Josoa tamin'ny olona, manamasina ny tenanareo, fa raha pitso dia anao fahagagana eo aminareo Jehova. Manamasina ny tenanareo, fa hoanao izy, fa raha pitso dia ho averintsika mafy miaraka. Manamasina ny tenanareo, ho averina farany mafy be. Manamasina ny tenanareo. Nandinika an'io baiboly io a, dia rehefa nandinika an'io a dia nahita hoe fananinina i Josefa no nomban'Andriamanitra. Napetrako izay fanontania izay, maninona i Josefa no nomban'Andriamanitra? Dia izao ny valiny. I Josefa dia nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana maminandry. I Josefa dia nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana fahendrena. Ary nisy fanomezam-pahasoavana miavaka be tao amin'ny Josefa ihany koa, dia mahalala nofy. Dia hitanao io fanomezam-pahasoavana ao anatinao io, mila kolokoloina izy io, mila rovana izy io, mila ampiasaina izy io. Nefa maro ihany koa ny fakapanahy eo anoloan'izy io. Zao ny zavatra nitsanga manoloana indrindra n'io fanomezam-pahasoavana tao anatin'ny Josefa io, dia nisy olona avy aty ivelany nialina azy. Tsy izy akory no nialina azy fa ny rahalahy ndray tapo aminy any, hoe ataotsika zay apotika ny fiainan'ity Josefa ty. Fa jereonareo ny toe-pon'ny Josefa, ary tiako hanananao zany toe-po zany. Tsy namaly faty mihitsy i Josefa. Hitanao raha misy aminao ohatra hoe manana ady amina piraita-po, tandremo no mamaly faty. Aleloia. Tandremo, mivavaka ho azy ny zany ny zavatra tokony atao. Ohatra izany mihitsy ny fihetsiky Josefa. Nankahalainy ny rahalahiny izy, ny fofony aindreo rahalahandreo. Dia taty aoriana nigadra i Josefa. Vokatry ninona ny nampigadra azy? Niasa tamina lehilahy anankiray tao hoe Potifara izy. Dia tao anatin'io toeram-piasana io nisy fakapanahy be, satria fantatry ny devolo mihitsy a hoe i Josefa misy fanomezam-pahasoavana ao anatiny. I Josefa manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny. I Josefa dia lehilahy manam-pahamasinana. I Josefa dia lehilahy mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fantatry ny devolo zany. Dia nandefasan'ny devolo fakapanahy. Ny vadin'ny Potifara ihany ny fakapanahy nandalo tao. Io ramatoa io no nitory fitiavana taminy. Amin'ny dika teny baiboly hafa dia izao ny filazany azy manao hoe, ary ny vadin'ny Potifara dia tara tamin'ny Josefa. Maninona hoe tara? Zay mihitsy le voambolana, tara tamin'ny Josefa. Ny antony nahatonga ny vadin'ny Potifara tara tamin'ny Josefa, tsy hoe tsara tarehy dia manao ao ny Josefa,
fa ny devoly mihitsy nitady hanompotra n'ilay fahasoavan'Andriamanitra tao amin'ny Josefa. I Josefa nefa dia mahalala fa izay tsy manam-pahamasinana tsy ahita ny tompo. Dia nanadala azy teo io ramatoa io, Josefa, ilay tokany ny foko. Mety sany ny fitoliana fitiavana nataon'ny Josefa, ilay akaiky ny foko indrindra. Josefa, ilay rosy keliko an-jaridaina. Josefa, ilay any malalako tokany eto an-tany. Dia iry ambany ery avy amin'ny Madame Potifara taitry Josefa hoe nahoana no misy olona manao an'izany? Fa izao ny fanambahakevitry Josefa. Josefa azonao, tsy olona mora viraviraina hoe misy olona anankiray mikitika ana manadala dia iny fa manaraka. Tsy mba ohatran'izany Josefa. Tsy hoe misy vehivavy anankiray manjamanja mikitikitika eo na mitakisikisiny eo dia iny ny amin'ny teny an'ilay fanomezam-pahasoavana ao anatiny zay nalaina teo anatrehan'Andriamanitra zay nanosora ny fanamasina azy. Niaro ny tena ny Josefa satria na dia mbola tsy voasoratra ara ny bokyny Joshua 4:5 dia efa fantan'ilay tenin'Andriamanitra manao hoe manamasina ny tenanareo fa rahampitso dia anao fahagagana eo aminareo Jehovah. Azonao moa dikan'izany hoe rahampitso dia anao fahagagana eo aminareo Jehovah. Dikan'izany dia zao, ny hoavinao sy ny aveniranao dia eo ampelantanan'Andriamanitra raha anio ianao no manamasy tena. Raha masinika androany ny tenako ka tsy mety lavina potraka eo an'lohan'ny fakapanahy dia ny hoaviko rehetra maniratra io eo anatrehan'Andriamanitra. Aleluia, aleluia. I Josefa tsy lehilahy mako visy. Lazao ny eo akaikinao, tsy olona mako visy Josefa. I Josefa tsy olona makôsa. Lazao ny eo akaikinao, tsy makôsa izy. Tsy haiko moa zany na teny gasy na hoana efa henoko fotsiny taloha ela be dia mamerina fotsiny. I Josefa lazaiko aminao, tsy hoe voakitihana dia ndao andeha. Andriamanitra aloha, manahoana ny fomba fijerin'Andriamanitra. I Josefa tsy nijery ny fijerin'ny Madame Potifara fa hoe ahoana ny fomba fijerin'Andriamanitra. Raha sanatria potraka amin'ity fahavaloko ity raha sanatria potraka amin'ity fahotany ity ahoana ny hoaviko. Dia izao no nataony, izao no nataony. Na hogadrainao na ho tapahanao ny tendako, na tsy havana amiko tsony ianao, tsy ho lavin'ny fakapanahy fitsagajagana miaraka aminao mandrakizay. Aleluia. Mampalahelo raha lasa nabavy malala fa amin'izao vanin'andro enantsika izao mpanompon'Andriamanitra maro ny voakitiany devoly fotsiny androany olona devoly, androany devoly olona mety hoe lehilahy na mety vehivavy mba tsaratsara endrika kely dia iny fapotraka, iny fapotraka, iny fa so dia Jesosy za dia milaza aminao arovo ny fomba an'Andriamanitra ao anatinao ao. Aleluia. Arovo ny fomba an'Andriamanitra ao anatinao. Moramora ho any elan'ny fanahin'Andriamanitra ao anatsika amin'ny fotoana halavoantsika. Moramora io fa ny fotoana iverenanao amin'Andriamanitra fa za miteny aminao fa sarotra no miverina, sarotra no miverina. Ka aza vela ho votsitra re tompoko, zay zavatra napetraka amin'ny tompo ao anatinao aza vela ho votsitra zany. Aleluia. Manamasina ny tenanareo fa raha ampitso dia ahoana tsara ozy anao fahagagana eo aminareo Jehovah. Mila toe-panahy, toe-po, toe-tsaina manana an'izany atao hoe fahamasinana izany marina. Aleluia. Za moa mampianatra antsika foana ary tsy reraka mampianatra an'ity.
ny fakapanahy tsy toerina fahantosirana, ny fijangajangana tsy toerina fahantosirana, ny mandositra ihany. Raha eo amin'ny toerana anankiray hitanao fa hanapotraka anao, torohevitra omen'ny baiboly, mandana mandositra, mandehana mandositra. Alleloia. Aleo mandositra toy izay miala aminao ty fahasoavan'Andriamanitra ty. Zany hoe tena miala tsiny aminareo fa miteny an'ity zavatra ty. Misy mpanompon'Andriamanitra sy kristianina ndraindray mametra-panontaniana. Fa tsy mivaly mihitsy ny vavaka nangatahany teo anatrehan'ny tompo. Efa maninona tokoa ary. Ny marina dia ity, misy ota miafina ao. Misy inona miafina hoe? Misy ota miafina. Ary io ota miafina io, tsy foy ny ota miafina io, ary io no mitondra sakana amin'ny valim-bavaka rehetrarehetra izay tonga. Efa nampianariko anao teto Romanina 9:22 azonao vakiana tsara. Vakiko ilay pasteur. Romanina 6:22. Eno tsara ilay andalatsoratra masina. Romanina 9:22 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'io ta ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana mivokatrareo ho amin'ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Alleluia. Tamin'ny lakamisy misy olona amin'ny telefônina ana. Avany andorany fotsy any zay sy pasteur Ertina sy le pasteur anankiray. Dia misy olona amin'ny telefônina. Dia zao le telefônina. Nataoko amin'le miteny mafy reny moa izy main libre. Dia ozy le mpanompon'Andriamanitra ny telefônina. Pasteur, misy mpanompon'Andriamanitra amin'ny toerana ohatran'izao, amin'izao ori tenenantsika izao. Mpanompon'Andriamanitra ohatran'izao mipôzipôziny, miaraka amina vehivavy ohatr'izao mipôzipôziny. Ahoana ny tokony atao amin'ireo pasteur? Dia le olona amin'ny telefônina zany miteny mihitsy hoe za zao eo mihitsy azao mahita azy amin'izao fotoana izao, mahita azy mihitsy. Jerenareo a, miteny an'ity teny ity a, entitra miteny an'ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Rehefa natao afaka amin'ny ota ianao dia manana ny vokatra ho amin'ny fahamasinana. Manana ny vokatra inona ozy? Fahamasinana. Fa raha mini manota ozy ny Hebreo 10:20. Raha mini manota isika, mini manota. Vakio tsara ne Hebreo 10:20. Omeko ny valiny ho an'ireo olona zay mini manota. Malakilaky pasteur. Hebreo 10:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa raha mini manota isika rehefa nahazo fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Zay. Tiziko hely, fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana, amin'ny fahatezerana amin'ny rehatra zay andaniny fahavalony rehetra kosa. Zay. Raha mini manota. Tanao zany, olona voavela heliko ianao, olona natao batisy ianao tamin'ny anaran'i Jesosy. Dia aveo ianao mini manota. Misy vehivavy anankiray ianao olona manambady, na misy lehilahy anankiray ianao olona manambady, dia ampiaraka ianao. Ampiaraka any amin'ny sisisisiny any. Dia eritseritsy ianao manao hoe mahafinaritra, mahafinaritra, tsara ny tompo, tsara ny tompo, tsara ny tompo. Nefa any amin'ny sisiny any ianao mampiarakaraka any. Dia isy Andriamanitra iainao anao ve? Ary ny baiboly tena miteny tompoko miala tsiny a, fa raha mini manota ny olona anankiray dia fiandrasana mahatahotra no miandrana zany olona zany.
enonareo zao teniko zao za tsy manozona fa raha mpanompon'andriamanitra ianao mikirakira asan'andriamanitra atao am-piangonana ato no mini manota mini mijangajanga dia miomana za tsy malala mitoy any a fa miomana maninona hoe miomana miomana satria ny voalaza amin'ny baiboly tompoko zay afafin'ny olona no tsy maintsy tsinjaina zay afafin'ny olona no tsy maintsy tsinjaina zao ny zavatra hitako atao anatin'ny baiboly Andriamanitra rehefa manao fifohazam-panahy amina toerana anankiray ka zay olona mivazivazy eo anatin'ny fifohazam-panahy iny mendraikitra san'Andriamanitra ao ka mivazivazy amin'ny fifohazam-panahy iny tsarain'Andriamanitra. Tadidinareo tsara ny tantaran'ny Datana sy Kora Rabirama ao amin'ny Nomeri toko 4 toko 5 toko 4 misy an'izay. Eno tsara anie eno tsara zao ny tantara tena tao anatin'ny fifohazam-panahy be mihitsy Mosesy tamin'izany fotoana izany mifatisanina mivavaka mitory ny sitrapon'Andriamanitra zany ny toroten'ny Mosesy tamin'izany. Nisy lehilahy atao hoe Datana sy Kora Rabirama rehefa nitory ny fahamasinany Mosesy dia zao ny navaliny. Nomeri toko 5 tianareo ve zany toroteny zany? Asiviteka amafon'i Jesosy toko 5 eo amin'ny andininy fa 7. Nomeri toko 5 andininy 7. andininy fa 7 mivavy toy izao: mitenena amin'ny zanak'Israely ka saovasiny sombotra viavy ny sisiny fitafiny hatramin'ny taranany faramandimby ary eo ka siany kofe manga eo amin'ny sombotra viaviny ary ho sombotra viavy ho anareo zany ka raha jerenareo dia ho tsarovanareo sy ankatoavinareo ny didiny Jehovah rehetra ary tsy handeha araka ny fonareo ianareo na araka ny masonareo zay andehananareo hijangajanga zay. Dia jeronao rehefa any an-trano ianao toy izy ny toko 4 fa zao ny toy eno hitantara io averiko ilay izy azavaiko fa misy olona tsy mahazo. Ny teny Mosesy ho an'ny mpino tamin'izany fotoana izany manao hoe asio songotra viavy ny lampanareo, zany hoe ataovy masina ny fitafianareo. Raha tsoloko zany resaka dia hoe ataovy masina ny fitafianareo raha lasa nabavy. Aleloia. Dia tezitra i Datana sy Kora Rabirama tsy nanaiky an'izay fampianaran'izay izy fa nitoerana ilay izy dia zao ny fomba nanoerana azy. Nahoana ozy ny fefenareo ny mason'ny olona ho pitserinareo zany ny masonay dia tsy ahita an'izany tsony zay zany hoe izy zany mbola te hijangajanga ihany. Dia zao ny tenin'i Mosesy: Jehovah Andriamanitra aseho eto zay akasitrahanao androany. Aleloia. Nivavaka nitarainy Mosesy satria i Mosesy mpitoro fahamarinana, Mosesy mpitoro sitrapon'Andriamanitra. Any ambadibadika any misy mijangajanga, any ambadibadika any misy manota. Dia ozy Mosesy manao hoe aoka anao hitsara marina Jehovah o. Dia niteny Mosesy manao hoe raha mitovy amin'ny fahafatesan'ny olona rehetra ny fahafatesan'ireo dia Jehovah tsy naniraka, fa raha hivava ny tanika hitelina an'ireo velona dia ho hitanareo ny toy any. Eto aho dia miteny misy fifohazam-panara tsoroko aminareo eto amin'ity fiangonana ity. Aleloia. Misy fifohazam-panahy eto. Misy inona hoe eto? Misy fifohazam-panahy eto. Olona marobe ny vavahantsika eto dia sitrana. Mitory-tenitsika any amin'ny radio na any amin'ny télé dia misy olom-bovonjy. Aleloia. Tamin'ity herinandro ity zay dia nitady toerana malalaka, tena malalaka eto Antananarivo eto raha sitrapon'ny tompo. Dia isy fohy be anankiray ngeza lavitra noho ity hitsangana tsy ho ela. Aleloia. Tena mitady mihitsy hoe ahoana ny fomba atao hampandrosoana ny tiasan'Andriamanitra ity samonjena amin'ny Madagasikara ray manontolo. Etsy ankilany anefany mira zotra amin'io mety misy olona any variana manao filany ratsy. Raha ianao zany olona izany dia mbola tsy tonga aminao ny famaizana manahirana avy amin'ny tompo dia mibeba.
beba fa tianao Andriamanitra. Aleloia. Fa aza mini manota. Aleloia. Ny vongana kely ozy masilasila kely dia mahazo nenina, mahazo ny vongana rehetra. Za tena rehefa misy olona anankiray henoko maheno feo aho hoe isy mpanompon'Andriamanitra ohatran'izao marary ny aiko, dia misy fotoana mitomany sady mitarainy ao anatrehan'ny Tompo hoe Jesosy aho, zay kosa efa mba tena manao izay faraherinay, efa manatotona ny fiainanay eto, ary zay tsy mpanompon'Andriamanitra tendakanina ohatra ny pastera hafa hoe manangona ny mpafolo-karena io fa ny mpafolo-karena eto natao hampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Voamaly no maly tsika zao ny vide émetteur n'ilay 93.8 satria simba ilay teo aloha 85 millions fita amby folo tapitrisa ariary voamaly mbola ny facture. Zany anka fantatrao fa raha nikipohanay zany voly zany zay anka fantatrao fa ny ao anatinay dia ny hoe atoto ny voly io hitoriana ny filazantsara. Aleloia, aleloia. Niara ny vola raisiko eto lazaiko aminareo fa tsy ampy satria raha mba hiteny aminao fotsiny ihany, zanako mianatra any amin'ny université ny anankitelo minam-bola be, ny anankiray mitokantrano mianatra eny akatsy dia mitokantrano, vola be isan-kerinandro dia henoko mihitsy hoe ratsy olona tahin'Andriamanitra sady manan-karena tsy mahavita an'izao. Aleloia. Fa raha hoe ny vola omeniko mity tsy ampy, fa io vola rehetrarehetra io lazaka anao mitotona amin'ny asan'ny Tompo. Etsakilany anefa raha misy olona ty ambadika ty manao fanahiniana ka tsy mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra manota eo anatrehan'ny Tompo, lazaka aminao fa ao anatina fifohazam-panahitra an'izao Tompoko ao tsy azo vazivaziana Andriamanitra. Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Lazaony ao akaikinao Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Aleloia. Ary ny fitorianany zany sitrapon'Andriamanitra zany no mahatonga an'Andriamanitra tavela eto. Za dia miteny foana aleko mahita mpendraikitra anankiray mikipily any amin'izay alehany any tsy tafajanona eto toy izay mahita an'Andriamanitra miala eto. Aleloia. Raha misy olona manota ao, za tena tsoroko aminareo tsy mirehareha, za manana fanomezam-pahasoavana ohatr' izao. Raha misy olona manota ka tsy miovy iny olona iny mitoram-bavaka azy, raha mbola henoko mitoy ihany dia mivavaka Jesosy eo, ongoto moramora hiala ao anatin'ny fiangonana io iny, tsy tavela ato. Aza hoentika ao mbavaka fotsiny ianao fa mikopily ianao. Aleloia. Tsy tamany eto zany ianao rehefa zany mitoram-bavaka anao. Aleloia. Ka mini manoty ao anatrehan'ny Tompo. Satria mety misy fotoana ianao tratry haika iny ane kozinina anay ane iny ara tena akizitao mipetraka atao an-trano tao mihitsy ny tena manendrikendrika koa zany olon'izany pastera. Fa ka rehefa miaraka amin'olona ohatran'ireny dia hoe psipy hito zao vanim-potoana mampirongatra fijagajagany eto ambonin'ny tany zao ary tongatra any anatin'ny fiangonana io. Aleloia. Misy ane mpanompon'Andriamanitra tsy menatra miady amin'ny vady misarabady. Zany ve dia mbo zavatra ara-baiboly? Vadinao ve nataonao mariazy teo ambony pilipitra isarahanao dia mahazo aina amin'izany ve ianao? Toeriny devoly dia andrositra anao izy. Lazaonao akaikinao toeriny devoly dia andrositra anareo. Toero fijagajagana. Lazaonao akaikinao manoera fijagajagana, mantsira fijagajagana. Esory ao anatinao ny fanahy ratsy, ny fanahy fijejojejono, ny fanahy fijagajagana. Esory hiala ao anatinao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ty afatanana ho an'ny Tompo. Tian'Andriamanitra ho azonina ao aminao ny tanany. Aleloia. Aleloia. Tsara ny Tompo. Ampitiavana ny tenenana an'izany sao dia ozy ianao hoe tena ampitiavana zany. Hitanao toizako amin'izay le tantaran'ny Josefa teo, ianao amin'izay ne? Hitanao le tantaran'ny Josefa teo iny? Le tantaran'ny Josefa ne
tsy hoe rehefa tsy nanaky ny fangatahany vadiny potifara izy dia potika ny fiainany. Io ramatoa io ny afaka niteny taminy mihitsy hoe inona nefa ny tomobily ilain'lahy ividianana n'le hika farany ve lahy, dia anamboarany trano ve lahy. Mety zany no teny vadiny potifara io. Ilahy mo manana compte any amin'ny banky. Bon, tonga dia alefasana fiky miliana ny tedaviny lahy. Azony madame potifara natao zany fa ozy Josefa. Tsy amiditry mora aminao raha ramatoa ny fanahiko. Ambony lavitra noho ny arena sy ny voninahitra ny volamena, ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra ato anatiko ato. Alleluia! Ambony lavitra noho ny arena ny fahaizana ny atsara tare ny fahasoavan'Andriamanitra ato anatiko ato. Noho izany tsy ho lavo amin'izay fanampitambazanao aho. Alleluia! Zany mihitsy ny zavatra nitranga. Zany natonga an'i Josefa rehefa nisafidy olona Andriamanitra ho premier ministre teo amin'ny tany Egypta, hoe iza ny olona ho mpanapaka ny lovako, tsy nitady olo-kafatsona izy fa tonga dia i Josefa no notendren'Andriamanitra. Alleluia! Andriamanitra ho aty tsy mifidy olona hoe vao manompo ianao dia iny ianao fa potraka, iny ianao fa menjery. Vao mandehandeha kely manompo an'Andriamanitra, vao tahian'Andriamanitra kely dia iny fa mirehare. Vao manamanam-bola kely dia iny fa mizesta be, dia miaraka amina zazavavy kely. Tsy mampiasa olo loatra an'izany Andriamanitra, fa ny ilain'Andriamanitra tompoko dia olona mana-maso tena, mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mijoro amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Alleluia! Alleluia! Tia fatanana rafaly ianao. Zavatra anankiray farany amaranako ity toriteny ity dia izao. Raha tia omby ianao, atao ny amaky andala-tsoratra masina anankiray tsika. Atao amin'ny Mpanjaka faharoa toko fahaefatra. Mpanjaka faharoa. Mpanjaka faharoa toko fahaefatra. Eo amin'ny antininy fahavalo. Andininy fahavalo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'indray andro Elisa dia nakany Sonema, ary nisy vehivavy mpanan-karena teo izay nanery azy hinan-kanina. Ary isaky ny mandalo izy dia nivily nakao aminy hinan-kanina. Ary hoy raha vehivavy tamin'lahy, indro fantatro fa masina sady lehilahin'Andriamanitra ilay mpandalo eto amintsika mandrakariva. Masina ianao, andesika anao efitrano kely ambony rihana, ary asitsika fandriana sy latabatra sy seza ary fanaovan-jiro ho azy ao. Ary raha tonga eto amintsika izy dia ao no hipetraka. Amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Andininy fahaefatra ambin'ny folo. Ary hoy Elisa, fa inona ary no atao anao? Dia namalika azy hoe, tsy hitanao va fa tsy mananjanaka izy sady efa antitra ny lahy? Ary hoy Elisa, antsoy ary izy. Ary noho nantsona izy dia nitsangana teo ambaravarana dia hoy izy, ramby amin'ny fotoana toy izao dia hitrotro zazalahy ianao. Ary hoy raha vehivavy, tsy ary tompoko lahy lehilahin'Andriamanitra aza mandangy amin'ny ankizy vavinao. Koa anefa nanananaka tokoa raha vehivavy, ka noho ny herina ny taona dia tera-dah izy tamin'ilay fotoana nolazain'ny Elisa taminy. Alleluia! Tamin'ny herin'ny androany dia nitoriteny ny mpanompon'Andriamanitra teto dia mikasika ny atao hoe fitiavana. Fitiavana. Inona ro tsara? Tsy vitsy amintsika reto no maniry mba hanana taranaka. Maniry ianao hanana zazalahy, hanana zazavavy. Engane ho tonga aminao izay maniry an'izany. Misy aminareo izay tonga eto amin'ity toerany no maniry tokantrano ho atao mariazy tsy ho ela ianao. Misy aminareo izay tonga eto amin'ity toerany
no maniry avita trano. Zany moa dia tsy atao amainina mafy. Rehefa tena leo ianao manova trano manaova amainina mafy fa omeny tompanao zany. Misy aminareo tonga eto amin'ity toerana ity no maniry mba hanana an'izany atao hoe fiarakodia tsara tare zany. Zay dia tsy reraka mitsodrano anao an'izany isanandro satria zao rehefa mitsodrano eto zay dia hitanay tokoa hoe misy olona be dia be ihany mahazo fiara na mbola betsaka azany tsy nahazo dia fampiresaka hoe ary misy fiatraikany mihitsy ilay tsodrano atao reny. Alleloia. Aza matahotra ianao fa tsy resaka le resaka teo tsony fa mivadika any mihitsy iny. Alleloia. Anjaranao fotsiny no mitsakotsako an'le izy. Jereo tsara. Misy vehivavy anankiray teto atao hoe vehivavy sonemita. Iza hoe ny anarany? Zany hoe vehivavy avy any sonema izy io fa ny anarany mazava tsy voasoratra ato a. Mety atao metsika anarana hoe sonemita Jeannette ohatra na sonemita Juliette. Mety zay ny anarany. Dia izao nisy fahatakarana lalina dia lalina mihitsy tao amin'io raha vehivavy io. Marina fa mpanan-karena izy fa saingy tsy manan-janaka. Dia isanandro Elisa mandeha eo mandalo Elisa. Ohatra ny hoe miaraka amina kitapo kely zany Elisa andeha hanao portaporta angamba nandeha hitory filazantsara, hitory tenin'Andriamanitra, andeha hanao fitoriteny ankalamanjana. Dia farany fampiresaka izy mivady hoe tena lehilahin'Andriamanitra ty ka izao ny anaovantsika azy, andao anaovantsika efitrano ao ambony rihana. Ahoana tsara ozy izy? Efitrano aiza ozy? Tsy any ambany rihana, tsy ho any ambany rihana dia mifangaro amin'ny akosiny voronao, fa efitrano aiza ozy? Ambony rihana. Dia no karakarainy Elisa mpanompon'Andriamanitra, no karakarainy tena nataony amin'ny mapety azy mihitsy. Inonareo tsara ny tsika mora sitrapon'Andriamanitra afaka tapabolana eo dia izaran'le fanomezana ho an'ny olona zay tokony ngamany tsy atao hoe mahantra fa mety sahirana. Mba omeko ile ty hoe le kitapo azafady, mba omeko ile singana kitapo hoe le kitapo amin'le vary hozaraina misy eo amin'ny vary 700 kitapo ao hozaraintsika. Alleluia. Asio te-tanana mafy dia mafy. Dia rehefa dinihina izy io dia miainga amin'ny tenin'Andriamanitra foana nanaovana azy. Tsy hoe taitaitra akory dia manao an'izany. Fa rehefa fampiresaka hoe misy fotoana nisy tany saika hovidiana dia ohatrany tsy mety ampy mihitsy le vola, dia izao no fanapaka-hevitra andraisina. Jerena ny Baiboly, inona ny voasoratra anatin'ny Baiboly, manomeza dia omena ianareo. Fatra tsara sady ahitsana natao ampifonareo. Alleloia. Ahoana ny fomba hiantsona ny miliary io tonga hipisesika ato dia izao ny fomba, izao ny zavatra natorin'ny tompo, manomeza ianareo. Ohatran'izao le inona ty izy, le kitapo aiza ohatr izao alao toko an'izao zao ohatra ty izy, zany hoe eo amin'ny 25 kilo eo ny atonona an'izy ity. Izao ka zao fa tsy tazana le soratra ohatra izao io ohatran'izao. Ahoana fahitanareo azy? Ny soratra eto dia hoe Amitié Chapelle Internationale. Alleluia. Dia jereo nareo tsara, 700 kitapo amin'iny no zaraintsika. Andrasa aloha rahalahy, maika hoe zary nareo. Dia izao ny fomba anaovana azy ho ataontsika manakonako eran'ny Madagasikara sy izao tontolo izao, fa misy mpanompon'Andriamanitra vonina ary manam-pitiavana, vonina hanome na dia tsy manambe azy, vonina hanome ny mpiarabelona rehetra, tsy voatery ompino fa ny mpiarabelona rehetra ka mahatsiaro hoe sahirana dia homentsika izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia.
ny soratra masina mantsy dia mampatsiara lasana bavy manao hoe tsarovy a ny kamboty a ny mpitondra tena. Ny olona mivavaka marina dia mahatsiaro ny kamboty ny mpitondra tena. Zay manome ho an'ny malahelo dia mampisambotra an Jehova. Resaka tenin'Andriamanitra daholo izay lazaiko aminareo zany. Dia zao za zany miteny aminao zay hoe andray anjara ianao anome ho an'ny malahelo afaka tapabolana eny ho zaraina izy ity etsy amin'ny toerana anankiray etsy Mahamasina etsy. Dia tsy haiko misy camion maromaro any amin'ny folo any no hitandavana eraka Antananarivo miaraka amin'ny kameratsika amin'ny fotoana io a. Dia ho alefantsika eran'izao tontolo zao tsy hoe mideradera sanatria akory fa manome lesona ho an'ny rehetrarehetra hoe azo atao tsara ny fanoana tiavan-tanana ho an'ny tompo. Mety zay sa tsy mety? Ny teny aminao a ny fomba fiantsoana ny fitahiana ho tonga ao anatin'ny tokantrano anankiray dia izao ianao manana fitiavana dia mizara ho an'ny tsy manana tiavan-tanana ho an'ny tompo. Iverenantsika ilay mpanjaka faharotoko fahefatrato fa eto hafa mihitsy indray zavatra resahana eto. Zao ny zavatra resahana eto. Tsy miteraka i sonema Janety dia ozy Elisa mantsy ny Geazy mpanompo manao hoe inona ny tsy ananan'io raha vehivavy io. Dia ozy Geazy manao hoe hitanao fa tsy manan-janaka izy sady efa antitra le rangahy tsy possible tsony ny iterahandreo. Fa ilay vehivavy nanao soa ho an'ilay mpanompon'Andriamanitra. Enonareo tsara ty teny ty. Anisan'ny riavana mampandroso ny filazantsara ary hitahian'Andriamanitra sy hitahian'Andriamanitra anao ianao mahatsiaro ny mpanompon'Andriamanitra eo akaikinao io. Jereo ane izy jereo ny paoziny jereo fotsiny izy. Jereo izy na olona tsy mahay meaza na olona miavinavina jereo fotsiny izy. Ianao ka hiresaka aminy fa jereo fotsiny izy. Alleluia. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona ny soa efa nataonao any mpanompon'Andriamanitra eo akaikinao io. Raha mbola tsy nanao ianao a atomboy amin'ny alalan'ny fitondranao mamambavaka azy aloha. Lazao ny ao akaikinao tsy manana zavatra omeko anao aloha fa dia hoentiko ambavaka ianao fa iza ny anaranao. Ndao hitsangatsika dia eto ambavaka mihitsy izy aloha tonga dia ho pratika antsika izany. Antanio izy hoe iza ny anaranao ray manontolo aloha fa hivavaka ao anao a. Eno tsara na ratsy be aza ny anaranao. Ozy pastera Frederika zay za ozy pastera tamin'ny mbola tsy fahalalako dia tsy tiako mihitsy zany anarana hoe Randre miakatra zany. Naninona ny nataon'ny ray aman-dreniko Randre miakatra fa zao ozy vao fantatra fa za miakatrakatra ohatran'izao ty vao tsaroko hoe ay tena anarana faminaniana le Randre miakatra. Alleluia. Misy anarana olona mety tsy zay ny anaranao fa mety anarana fotsiny hoe talata mainty, talata Justin, talata tsy haiko hoe talata iza ny anaranao. Be lehibe anaran'olona talata dia misy ilay dimanche. Dia raha dimanche ny anaranao dia io ny andro voalohany amin'ny herinandro na mitenenan'Andriamanitra manao hoe misy mazava dia raiso amin'ny anarany fotsiny hoe alahady ny anaranao na dimanche. Raha talata ny anaranao dia ataovy ao an-tsainao manao hoe atalata no nanovan Jesosy sy ny rano tonga divay mariazy voalohany ao anatin'ny baiboly. Alleluia. Mety izay efa nanao batisa olona dia iza ny anaranao tany zay tsisy fangarony tsisy fanampiny hoe tsy mba hoe tany ihany hoe iza ny anaranao rahalahy tany iza enonao ve za rahalahy manontany anao iza ny anaranao tany pastera tany. Dia rehefa jerenao hoe inona ara le tany dia izao tany na mola volan'Andriamanitra ny olona ho tonga olombelona dia ny fofony fofinaina mahavelona.